no tanterahina ny folo jolay sy 2024 teny amin'ny foibe mpitondrana akapobeny misana ny famantarana ny toetry ny andro teny ampandrinomby ny fanaingana ofisialy ny fampiasana ny tetiandro mpambolena amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera finday tanjona ny anapina rapitona ny tantsapamokatra amin'ny fanapahan-kevitra tokony horaisiny eo amin'ny fanatsarana ny asa fiarina amin'ny fotoana ny fambolena ity voka-pahalalana agrometeorolojika ity dia vokatry ny fiara-miasa sy ny famoronana teo amin'ny sapandrara akapobeny momba ny famantarana ny toetrandro niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ary tamin'ny alalan'ny fanoanany ny tetika saprada ary fiara-miasa ihany koa miaraka amin'ny viamo sy ny airtel ny mpisehatra eo amin'ny rojo-piarina dia mila ny fampahalalam-baovao momba ny fambolena mba ampifanarahana ny asany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro satria miantraika betsaka eo amin'ny famokarana izany toejava-misy izany amin'izao fotoana izao ilaina ny fahazoana vaovao mahakasika ny toetrandro ahafahan'ny tantsaha manatsara ny fambolena ny vokatra fampitana vaovao misy atao Madagasikara nefa dia tsy mbola mahafeno ny filan-tantsaha teknika mamaly an'izany fampiasana ny finday hotline 321 izay fiara-miasa tamin'ny tambazotra airtel ao anatin'ny tolotra mandroso ahafahan'ny tantsaha mamantatra ny mety ho toetry ny andro na aiza toerana misy azy manerana ny Madagasikara manana antsoena maimaimpona isam-bolana ny tantsaha iray amin'ity tolotra mandroso ity zava-dehibe mihitsy ilay hetsika natao androany satria raha ny fantaritsika moa zany dia isan'ny fanamby ary isan'ny velarana atao amin'ny filohan'ny repoblika ny fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara zany dia misy lafin-javatra maro lafy no atongavana amin'izany fahavitatena ara-tsakafo zany ary isan'ny iray amin'izany ary tena lehibe ihany koa dia ny fahafantaran'ireo ilay mpamokatra mpamboly mpiopy mpanjona ny mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy fiatraka an'izany ary indrindra mba ahafahany mametraka ny programmany zany sy mipaikadina dia ilaina fantatra hoe manahoana ny fiovaovan'ny toetrandro manahoana ny rotsakorana manahoana ny hafanana sy ny sisa dia ity zavatra itsika natao androany ity zany dia akambana zany ny fivoarana ara-teknôlôjia eto Madagasikara na any amin'ny faritra faran'izay lavitra ara zany rehefa misy an'ilay telefona finday faran'izay tsotrarany dia afaka mametraka fanontaniana ary io dia tsy andoavam-bola ahafahana mahafantatra amin'ny fotoana iny eo ihany zany mahakasika ny toetrandro ny fivaovan'ny toetrandro manahoana ny rotsakorana manahoana ny mety ny toetrandro ny apitso afaka apitso ao anatin'ny fotoana 10 andro raha volana ho avy zany dia mba ahafahan'ny tantsaha zany mandrindra tsara ny programana asany izay dia isan'ny singa lehibe mitondra makany amin'ilay fiakaran'ny vokatra atongavana amin'ilay fahavitatena ara-tsakafo io zany maro lafy fa lafiny anankiray ao anatin'izay zany ity hetsika izay atao androany ny faritra aloha zany io ho an'ny Madagasikara manontolo fa tsy hoe faritra ray eto Madagasikara marina hoe tetika asa ray an'ny ministera miasa ny faritra atsimo no tena namolavola azy zany satria no tena hiaran'ilay fivaovan'ny toetrandro fa faritra rehetra eto Madagasikara afaka misitraka an'io resaka hotline 321 io maninona no hoe reo no safidiana zany satria ireo ngisana ara-pahamehana lehibe araka n'ireny velorano natao amin'ny filohan'ny repoblika ireny ny vary na vary an-tanety io na vary anaty rano tsy maintsy maleo tena ara-bary zany tsika anatin'ny fotoana fohy manomboka amin'ny taona ho avy izay ny tanjona dia eo ihany koa ny volon-katsaka satria tsika dia isan'ny tokony ho manondrana katsaka ho an'ny faritra rehetra ty amin'ny ranomasimbe indiana na volon-katsaka vokatra katsaka ho antsika eto toerana dia misy ihany koa andro ilay voly fanondrana manokana isan'izany ohatra izay tena manana ny lanjana ny tsena iraisam-pirenena ny resaka gingembre na sakamalao izay azahoana vokatra maro isan-karazany ny fampitonana azy eo ihany koa ny resaka voanjo zany toko hoe marobe zany ny ataontsika la ara-pahamehana fa reo aloha zany no niraisina nomboana azy fa tsy maintsy mbola hitatra amin'ireo ilay vokatra hafa izay manana lanjany ara-ekônomika ara-tsosialy eto Madagasikara ihany koa zany izy io tatsahany tsy resena lahatra tsofa fa iainany zany fa ny tokony ataontsika zany zao dia inona ny vahaolana atolotritsika ny tantsaha mba ahafahany miatrika an'izany zay zany le ataontsika izao isan'ny vahaolana ahafahany miatrika an'izany mialohan'ny fotoana zany dia fahafantarana mialoha manahoana moa no mety toetoetry ny andro amin'ity taom-pambolena ity atoatrany zao hivoaka amin'ny volana septambra eo zany ny vinavina ny mety ho toetrandro amin'ny taom-pambolena lehibe ho avy iny
dia manoloana an'izay zany dia misy paikady sy laminasa tsy maintsy apetraky ny mpamokatra rehetra ary manampy be amin'izany zany ny tony hetsika izay ataontsika androany tony mba ahafahany mahazo vaovao ara-potoana ary tsy ambavam-bola zany amin'ny alalan'ny teknôlôjia toy ny telefona finday izay faran'izay tsotra ary afaka ampiasaina manerana nosy. Miova be angamba tsy hoe miova be fa misy tsy maintsy arindra zany mety alefa lolo kely ve na somary taratara kely ve na hoe apokisihana ny olo aza miandro loatra fa raha ny vinavina dia lasa lony fitsakorana amin'tika noho izany no manamelona ro le fiomanana zany ny tena zava-dehibe ao anatiny ny fahafantarana koa hoe ho lava ve ny fotoana ilatsahan'ny tsakorana inona zany ny karazana ataontsika hoe voly tokony ambolena le lava be ve tsy ngerim-piainany sa le fohifohy sa manahoana tsy dia miova be zany fa mila arindry ampifanarahana amin'ny zava-misy fa tsy hoe mifikitra amin'ilay efa mahazatra hatramin'izay zany fa izay ny ilanan'ny fikarohana izay ny ilanan'ny teknisianina anampy any tantsaha zany mba ampifandrindra an'izay mba tsy hiarany sy hisedra n'ilay fivaovan'ny toetrandro zany mpamokatra eto Madagasikara. Marina fa ny tety-androm-pambolena amin'ny alalan'ny finday dia azo jerena ao amin'ny torolalana 3 manomboka ny volana Jolay 2024 avy izao. Na inona tambajotra ampiasain'ireo tantsaha mpamokatra ireo.